Araka ny nambara natolotra teo dia irositsika amina lohahevitra izay tena mafonja tokoa satria mahafoaka ny fivoaran'ny olon-tokana, mpamokatra io, mpandraharaha ary hitondra azy makany amina fivoarana lehibe koa, izany hoe any amina fisinina sehatra maro, firenena maro izay ahitana ny fifaninanany ny tolotra, ny tinady, ary ahitana firenena sy vondrona samihafa miara-miasa raha ny sehatry ny fambolena ataontsika renin-tsoratra no tsindriteny. Ka noho izany indrindra no antom-pisian'izao tahala izao dia ny ifampiresahantsika momba ny lohahevitra hoe amin'ny teny vahiny agriculture, élevage et valeur ajoutée, exporter et rendre Madagascar encore plus compétitif que jamais. Fambolena sy fiompiana izay manana ambony ampanga ambony be, azotsika manondrana any ivelany ary mampijoro amin'ny Madagasikara hahavita hifaninana tanteraka. Ka ndao ary tompoko, ampahafantarina antsika ireo mpiaradia hiaraka amintsika ankehitriny. Ramatoa Volatiana Rakotondrazafy, Ramatoa Volatiana Rakotondrazafy, izy dia solitena, tompon'andraikitra voalohany amin'izany rafitry ny firenena mpikambana, mivohy manokana ny fampiroboroboana ny indostria izany. Tonga soenao tompoko. Raisitsika manarak'izay ny anisany solitenam-panjakana avy amin'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny varotra ny indostria sy ny fandraharana ankapobeny, Madame Njivatina. Manasanao tompoko. Hiaradia amintsika eto Andriamatoa Karim Bardey, izay avy amin'ny groupe Les Coffrets. Tsy ambakan'izany ny sehatry ny fiompiana akoho amam-borona dia hiaradia amintsika eto Andriamatoa Jonathan Ramorasatra. Anisan'ny fototra lehibe raha samy rotsom-piariana ho antsika malagasy ny tontolon'ny fiompiana omby sy ny omby vavy-beronono, koa raisitsika Andriamatoa Frédéric Andriamaharo, izay solitena ny Madagascar Dairy Board. Raha miresaka programma fanohanana ny tontolo ambanivohitra, ny tanora mandraharaha tsika dia tsy afa-miala amin'ny tohana afaty amin'ny fanjakana. Raisitsika arak'izany ny Andriamatoa Anthony Rakotomahazo, izay mpandrindra fototra eo amin'ny programme fiarina. Satria tsika mikendry hatrany mba ho maro ireo rotsom-piariana aneo hevitra sy izareto, dia raisitsika ihany koa Andriamatoa Serge Hajobel iresaka amintsika ny tontolo ny fandrarahana momba ny menaka amin'ny ankapobeny. Eo anivon'ny sanala. Ary farany mpiaradia amintsika eto dia ho raisitsika Andriamatoa Karim, izay mpitarika ny orinasa Tilapia de l'Est. Mahazo toerana ary. Samy amaly fanontaniana izy reto ka antsonay sady ianareo. Tsirairay avy ny ianareo izay efa manana tsangakevitra, ianareo izay efa manana vinavina, ianareo izay efa nahazo aingam-panahy nandritra nyity tontolo andro ity, hoe inona ny fanontaniana efa napetrakareo. Mba hazony izay tosakevitra nananareo izay, hazony izay singakevitra izay, satria hitondra antsika amina vina, amina fijery ary amina lalana sy zotra samihafa ireto mpandray anjara antsika reto. Ka mitodika aminareo mpandray anjara, misaotra anareo sahady nanaiky ivahiny eto ary naneho ny fahavinonana hiady hevitra izara amin'reto mpizaika antsika reto izay tena dodina sy maika te hanarina ho an'ny taranaka, hanosika Madagasikara ho ahavita hifaninana amin'ny tsena isan-karazany. Ka izay indrindra no hisintomako kely ny saintsika mpandray anjara. Efa totosa tamin'ny maraina ny fanaovana ny jeritodika sy mibanjina ny lasa rehetra, ny toe zava-misy amin'izao. Ankehitriny kosa rariny dia rariny raha irosotsika amin'izay ny hoe inona ary no paika, inona ny vahaolana ary inona ny vaingan'asa anosehantsika ny Madagasikara mba hahazoa Madagasikara hifaninana ho an'ny fanondranana ny ivelany. Inona no asa malaky na atomotrezaka na tenatenanezaka na lavitrezaka tokony hirosoantsika amin'ny sehatra misy antsika tsirairay avy reto.
raha mazava aminareo ara ny fanontaniana dia mba manasa anareo handray fitenenana araka ny lamina izay mampety anareo. Efa dodona satoma tamin'ny volatiana hoe ahoana nanaovana anazy. Raha sitrakareo dia atombontsika amin'ny tontolon'ny fiompiana. Raha sitrakareo atombontsika amin'ny tontolon'ny fiompiana mivavim-peronono ny adihevitra, izany hoe mba ahazoanao mizara ny zotra izay hitanao azo atao amin'ny Madagasikara, azo ataontsika araka ny fanadihadiana sy ny traikefa izay anananao. Mankasitraka. Misaotra anao ny fitenenana, miarabantsika rehetra, miarabanao Andray Matofilo. Ny zavatra voalohany zany raha te hifaninana isika dia ny famokarana. Tsy maintsy mamokatra, dia mamokatra betsaka, dia mamokatra ara-kalitao. Dia izay moa zany tena tanjon'ny Malagasy Terriboard, izay groupement misy ny mpiompy, misy ny transformateur, misy prestataire, misy collecteur, dia ny manao action zany mampiroborobo, manao tetikasa, mabetsaka ny vokatra sy ny mampitombo ny qualité zany, satria io zany no point d'entrée voalohany raha no exportation ianao. Sotra to. Rehefa raha raisitsika adiaditsika lala izay teninao izay dia mamoaka voambolana tokana izay tena ifaharan'ny fandrarana amin'ny ankapobeny kalitao. Raha resaka kalitao dia miantoka an'izay ny resaka lalam-bokatra. Ary lalam-bokatra dia anisan'ny nitodiantsika ireo orinasa salasalany, ireo orinasa madinika. Raha sitraka ao ary Andriamatotomi sao dia azonao zaraina indray ny zotra izay hitanao tokony rosoana amin'ny sehatra misy anao. Misaotra betsaka tompoko na fitenenana dia efa miarabantsika amin'izao takarivo izao indray. Amin'ny anay manokana moa zany dia sehatra fiompiana akoho, izay no tena isam-pananay mpandraraha. Fiompiana akoho manatody lava sy fakana nofo, izany hoe raha raisina dia azo atao hoe ny atody, famokarana atody dia azo atao hoe asa moyen terme ny ilazana azy, satria ny akoho tsy hoe vao tonga ny poussin dia manatody eo fa mbola misy feim-potoana. Kanefa kosa afaka ampivadiana tsara aminy raha voatandrina fepetra rehetra ny akoho fakana nofo, satria ny akoho fakana nofo zany dia ataontsika hoe cycle court, aingam-pandeha be izy zany vetivetika izy dia afaka manodina ianao. Ny zavatra tokony atao zany arita ary zavatra iainanay ilay izy, zavatra tokony hatsaraina zany aloha voalohantsika, voalohany indrindra dia ny fampitomboana, famokarana an'ireo intrants, izany hoe ireo zanaka akoho aloha voalohany. Satria zany manao ohatra hoe ampiditra akoho ianao dia tsy maintsy mandefa commande ianao roa hatramin'ny enim-bolana, izay vao azo ny akoho na akoho fakana nofo na mpanatody lava. Faharoa manaraka an'izay miresaka kalitao izay hita fa efa azo lazaina fa voafehantsika ihany, satria efa marina antsika vokatra ahondrana. Fa iny zany mbola mila fanohanana indrindra aminay mpandraraha zany amin'ny sehatra hoe mba tohanana zany izahay amin'ny resaka fanitarana ny asa, satria zany ilay kalitao misy fa ilay abetsahany, ilay quantité zany tsy mahazaka an'ilay tsena takiana. Izay zany no mila tsaraina ary angatahanay fanampiana. Izany hoe maro zany amin'ireo tanora no efa mandraraha fa izay tosiko izay zany no angatahanay. Sotra to. Mankasitraka nizaran'izay traikefanao izay ary anisany angamba ny teboka ngeza be izay navotranao ho reny reto mpizaika antsika reto dia ny fanitarana mba hahazoana miatrika tsena. Na inona endrika ny tsena, na tsena anatin'i Madagasikara, na tsena eny anivon'ny ranomasimbe Indiana, na tsena eo anivon'ny Afrika, na tsena anivon'ny Azia. Mba liana koa izahay ahafantatra hoe amin'ny sehatry ny jono amin'ny ankapobeny, Andriamatoa Karima mpandraraha ianao amin'ny tontolon'ny jono, azonao zaraina aminay ve no endrika hitanao sahady amin'ny mampandrarahanao irosoana amin'ny hoe afaka hifanina amin'ny Madagasikara raha miainga avy ao aminao na raha miainga amina traikefa sy hitanao hafa. Ya, misaotra betsaka manome fitenenana.
miarahaba antsika rehetra dia miarahaba manokana ny Andriamatoa Filoha. Misolo tena ny Union des coopératives Tilapia de l'Est avy any Toamasina. Tsy dia jono angamba no resako fa ny resaka fiompiana anaty rano, marimarina kokoa ny fiompiana trondro. Raha mahakasika an'izay fanontaniana izay a dia tsy ho alavaiko akory ny resaka fa ny traikefa hita tanatina taona maromaro izay a dia mety eto amintsika Madagasikara ny fiompiana trondro, indrindrandrindra ny tilapia. Azo atao tsara amin'ny faritra rehetra. Inona no olana? Ny olana dia ny masomboly na ny semence, kalitao tsara tiako tenenina io, ny performance, ny croissance, dia ny fanampin'izay ny resaka sakafo izay efa manomboka misy eto an-toerana izay zavatra izay, fa manahirana ny tantsaha, ny tantsaha madinika zany tsy mahavidy ny sakafo. Raha ataoko mieritreritra ny amokatra ohatra hoe 400 kilo fotsiny izy, mila 400 kilo amina sakafo ihany koa, dia somary lafolafo mavesatra amina tantsaha zay raha amin'ny tantsaha eto amintsika no resana. Dia izay sahady no angatahana tolo-tanana satria ny filohan'ny Repoblikatsika efa amin'ny alalan'ny ministera misy an'le PDA, plan de développement de l'aquaculture, tafiditra anatin'izay zay zavatra zay. Fa izay no efa anisan'ny vahaolana ngeza be angatahana tolo-tanana ny réalisation an'izay rehetrarehetra zay. Dia verina amin'le semence teo tena zavatra tsara raha raisin'ny ministera an-tanana ny vulgarisation ana semence tsara kalitao io, zany hoe avy ao izy no miainga aparitaka manerana ny nosy any amin'ny région na district ohatra. Dia mo ihany koa anatin'izay ilaina manana karazana centre de recherche ny ministère amin'ny resaka manipulation génétique tiako tenenina, satria indraindray izy ireo rehefa mandeha mikisaka dia dégradé ihany ny performanceny. Ilaina ny resaka maintenance na ny amélioration génétique, satria resaka teknôlôjia no voaresaka teo anatin'ny resaka teknôlôjia na famokarana trondro ihany zay. Afaka mifaninana tsara amin'izay rehefa miparitaka ny semence, afaka mamokatra ny tantsaha, dia ireny no anampiana ny tantsaha malagasy. Zay ngamba ny avy aty aminay. Saotra tompoko. Makasitraka indrindra. Raha voaboasana kely izay faneho-kevitra izay dia angamba ny raha antsika manaiky fa miverina ihany le teboka hoe kalitao. Fa misy ny kalitao amin'ny fomba fiasa, misy kalitao amin'ilay hanam-pamokarana, misy kalitao ihany koa amin'ilay hiatrehana an-tsena rehefa avy eo. Le tiany hiaviana amin'ny kalitao zany dia ny fenitra mifenin-tsena. Afaka mifaninana isika ary efa fambara tsara sahady izay hoe afaka mifaninana araka ny tenen'ny Tomi teo, afaka mifaninana noho ireto fepetra ireto, le ataontsika hoe facteur de production zany, facteur de productivité. Raha sitraka ireo tompoko lasy tompoko vavy dia enika indray tsika ny endrika tantsoroka amin'ny alalan'ny reny tetikasy ireny ka mifantoka indrindra ho an'ny tontolo ambanivohitra, mifantoka ho an'ny fandrarahana. Andriamatoa Anthony, mba manasanao aneo hevitra amin'izay teboka izay. Misotranao, miarabanao Andriamatoa Filoha, faly miarabantsika manatrika an'ity conférence androany ity. Araka ny efa voalazan'ny ramatoa mpanatanteraka, sekretera mpanatanteraka ny programme anasa fiarina, izay volavolain'ny Andriamatoa Filoha moa izy ity. Programme entina manampy ireo mpandraraha malagasy. Ao anatin'ny programme fiarina dia raha antsika malala fa maromaro ny tolotra araka ny nazavain'ny Madame Valérie tamin'ny tapany voalohany teo.
androany moa ny tenako dia hoe nasaina manokana mba hoe iresaka momba ny atao hoe programme fanoro eo anivon'ny fiarina. Teo moa ny avao amin'ny Malagasy Deliboard ny resaka momba ny ombivavy be ronono, ary izay mihitsy ny antony fisian'ny atao hoe fanoro ao anivon'ny programme nasa fiarina. Inona moa ny antony fisian'io programme fanoro io? Eto Madagasikara dia efa mahatratra tamin'ny 2012 efa nahatratra teo amin'ny 14 000 tonnes teo ny produits laitiers sy ny lait importé ny Madagasikara. Dikan'izany tena misy gapy goavana be zany ao anatin'io filière anankiray io. Dia nieritreritra zany teo anivon'ny fiarina hoe misy vahaolana mila atolotra ho an'ny mpandraraha malagasy izay misehatra ao anatin'io rojo-piarina ny ronono io. Koa atao anatin'izay no nambolavolaina ny tolotra hoe fanoro. Inona moa zany io tolotra fanoro io? Io tolotra fanoro io dia hoe mila hatsaraina ny ombivavy be ronono izay misy eto Madagasikara. Mila hatsaraina ary amafisina ny rojo-piarina momba ny ronono sy ny fanodonana ny ronono, satria tsika zany tsy hoe mamokatra fotsiny fa misy maro ny orinasa eto Madagasikara izay manodina ny ronono io mba ho lasa yaourt, mba ho lasa fromage, vokatra izay na ho an'ny malagasy mpiray-tanindrazana ihany ary ireo vokatra ireo ihany koa raha hoe vitatsika mampiroboroba ny seha-piarina anankiray io dia afaka ataotsika ny manao ny fanondranana ny ivelany mba mancréer an'ilay valeur ajoutée ary mampidi-bola ho an'ny Madagasikara ihany koa. Ary ao anatin'izay fanatsaran'izay zany dia ny fanoro dia voalohany indrindra nanafatra n'ireo omby Montbéliarde sy Normande izay natrehan'ny filoham-pirenena omby 520 no nafaratsika tao anatin'izay programme fanoro izay. Ary amin'izao tsika amin'ny teny izao dia fa tonga ihany koa ny semence an'ireo semence sélectionné zany 776 semence zany no efa tonga eto Madagasikara rehefa manomboka io programme na insémination artificielle io mba entina anohizana an'izay programme fanatsarana an'ireo taranaka ombivavy be ronono eto Madagasikara izay. Nisy ny atao hoe ny faritra iesantsika ao anatin'izay fanatsarana izay dia ao anatin'ny atao hoe triangle du lait ao amin'ny faritra Itasy, Vakinankaratra sy Analamanga. Ary ireo omby izay nafaran'ireo dia misy ny mpisitraka izay nahazo anazy dia ny mpisitraka titre vert atao Vakinankaratra voalohany, ary nisy mpandraraha malagasy manerana Madagasikara izay nividy an'ireo omby ireo ary vitan'zareo tsara ny miompy ara-dalàna n'ireo omby ireo ao anatin'ny atao hoe conduite d'élevage correcte, satria araka ny vaovao azo zany dia misy any amin'ny faritra Sava ohatra misy mpiompy mahatonga hatramin'ny 30 litres par jour ny rendement ny rononon'ny Montbéliarde izay nividiny tao anatin'ity programme fanoro ity. Misaotra betsaka tompoko. Makasitraka Andriamanitony mizara taminay an'izay hoe reto dolo ny tosika sady manosika amin'ny famokarana any fotony, manosika amin'ny famokarana eny anivon'ireo district rehetra izay tsy misy hoadinoantsika, ary indrindra ny mamerina ihany amin'ilay teboka izay fandraisana namantsika teto ny amin'ny anjarandraikitry ny fanjakana, anjarandraikitry ny fitondran-draharaha na aty amin'ny foibe na isa-tsehatra tonga hatramin'ny vondrom-bahoaka. Raha izay no tenenao Andriamanitoa Federika saika aneo hevitra fanampiny. Tiako amafisina tokoa zany fa ny tetikasa fiarina dia anisany mety amin'ny ireo mpiompy amin'ny eo misehatra ny famokarana ronono aloha zany tiako amafisina. Za moa ho an'izay sasantsasany mahafantatra dia nitantana ny orinasa Sokolé ihany koa. Dia tao anatin'izany zany dia nisy mpiompy na nisitraka ny programme fiarina na azomby izy nisy ihany koa ny titre vert dia amin'izao fotoana efa manomboka androany na rapiso ny insémination voalohany zany araka nazavainy Antony teo zany hoe efa tonga ny semence dia efa niformena tao amin'ny fifamanoro ny inséminateur zany afaka manao an'ilay izy. Dia anamafy kely zany hoe ny MDB zany dia mikasika mpiompy 500 sy 5,000
zay fatrana lamanga itasy bolongolava vakinankaratra maromaro ihany moty matsiatra aloatra mangoro dia ny MDB koa manana tetikasa ohatran'izay fandraika amin'izay zany hoe mimame financement zany Union européenne satria misy ny projet dia rehefa natao ny projet dia tamin'ny 2015 ka hatramin'ny 2020 zao nisy tetikasa atao hoe asale na ahitana tombontsoa na piompy 710 zay ny tombo dia 100 ny rononon'ny vokarany dia amin'izao indray misy ny tetikasa profilé zay mikarakara piompy 710 izay natao ikarakarana kokoa zany ny sehampiariana zany hoe ny chaîne de valeur misécuriser les débouchés les piompy zany dia le izy zany à l'échelle le tsirairay zany no tena tiako marihana fantatra hoe misy programme grande échelle be ny fiariana zay ho azavaina fa misy ihany koa ny petite échelle correspondre amin'izay ilainy ny tsirairay sorato makasitraka raha somary voasaka kely raha velanao mazava be raha somary voasaka kely ilay resaka dia miverina foana tsika amina teny hiditra mokle anaky 5 ny kalitao ny anjarandraikitry ny fitondran-draharaha amin'ny fanosehana amin'ny fampirisihana manomboka aty amin'ny famokarana any amin'ny fanohanana hatrany amin'ny sécurisation na le fandaminana ny lesetra miankabeany raha tsy mampanina anareo dia henikely indray tsika ny avao amin'ny ministera ny fampirobona ny varotra fampirobona ny famokarana fampirobona ny indostria mananjavatra ambary izy ireo mahakasika ny fiahina an'izay rotsom-piariana izay ary mety mbola manana koa zareo irika hidirantsika any amin'ny sehatra avolenta kokoa dia ny varotra iresa-pirenena manasana mankasitraka tompoko nanome ny fitenenana miaraba mpanajana Andriamatofiloha miaraba antsika rehetra ihany koa ny resaka isika teo ny famokarana raha misy nefa ny famokarana misy ny fanohanana ny famokarana zava-poana ihany raha toa ka tsy voahodina reny vokatra ireny satria ny akamaroany ny vokatra avy amin'ny tany na vokatra ny fiompiana mora simba ihany ka izay indrindra no mila anohanana ny sehatra famokarana sy ny fanodinana ireny vokatra ireny ny resaka Andriamatofiloha tamin'ny maraina ny tetikasa Odof na ny One District One Factory zany hoe fametrahana indrindra eny amin'ny ivon'ny distrika tsirairay avy ireo usina na indostria natao hanodina ireny vokatritsika ireny rehefa nijery fotony moa ny ministera dia nametraka ihany koa ny hoe taniketsa industrialy zany hoe ilay Odof fa eny anivon'ny ataontsika hoe tanàna na fokotany na commune kely akaikikaiky kokoa ny vahoaka akaikikaiky kokoa an'ireo mpamokatra ireo izany hoe jerena eny fotony eny anivon'ireny tanàna kely ireny mihitsy ireo mpamokatra sy ireo vokatra izay tokony omentsika lanja eny anivon'ny fotony ireny dia ireny no ezahan'ny ministera avondrona ho kooperativa ny mpamokatra hanamora ny fandrindrana ny famokarana hanamora ihany koa ny fanohanana izay hoentin'ny ministera amin'ny alalan'ilay hoe taniketsa industrialy ilay taniketsa industrialy dia fanampiana sy fanohanana indrindra ny tontolo fandraharana amin'ny fanodinana ireny vokatra ireny ary ny vokatra tena imason'ny ministera sy tetikasa io amin'izao dia ireo vokatra ilaina sy jifaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny menaka ny siramamy ny vary izany indrindra moa tena hahatongavantsika amin'ilay hoe fahavitatena ara-tsakafo izay anton'izao conférence izao raha izara fohifohy aminareo hoe aiza ho aiza isika izao dia raha ny tamin'ny taona lasa efa maromaro ireo fanohanana tamin'ny alalan'ny tetikasa Odof io
Amin'izao fotoan'izao ihany koa efa misy ny tany ketsakely manodina voanjo ho lasa menaka, ohatra any amin'ny faritra Bongolava na any amin'ny faritra Moronmany, efa voapetraka soamatsara izy ireny ary efa afaka miasa sy mamokatra menaka izay ho jifaina eny amin'ireny faritra ireny ary rehefa tomoka feno afapo ny eo atoerana amin'ny vokatra vokarin'zareo afaka mihitatra ihany koa mamatsy ny faritra hafa. Misy ihany koa ny famokarana siramamy any Boeny sy any Nosy izay efa voapetraka soamatsara iarahana amin'ny mpiara-manantoka moa izay isaorana hatrany dia ankoatran'izay ny resaka isika teo ny lalam-barotra. Isika tsy mionona fotsiny hoe mamokatra fa izahay moa amina hoe ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana dia mijery akaiky ihany koa ny kalitao an'ireny vokatra vokarina eny anivon'ireny tany ketsa industrialy ireny, izany hoe efa eo am-pandiniana izahay ny fametrahana ny ataontsika hoe certification qualité iraisan'ireny vokatry ny tany ketsa industrialy ireny mba ho vokatra manara-penitra azo jifaina sy azosika eritreretina ahondrana ihany koa ao aoriana ireny vokatra avy amin'ny tany ketsa industrialy ireny. Makasitraka indrindra. Tsy ahivoko amintsika mpandray anjareto fa mbola ny mifantoka tanteraka tsika amin'ny hoe inona ny antsehana Madagasikara ho lasa compétitif, izany hoe avita hifaninana. Rentsika teo nitenenin'ny mpandray anjara teo na votra ary nambarana nomezana ohatra teo fa efa faritra maromaro no isiny ny rotsim-piariana izay misy ny sehatra nipoirany izy tsirairay avy. Rentsika teo ihany koa fa misy ny tohana avy amin'ny ministera, misy ny tohana avy amin'ny gouvernemanta izay misarika atsika eny anivon'ireny vondron'olona ireny hiditra anaty kooperativa ary koa ilomano ao anatin'ny tontolo fandrarahana hiakatra hatraty amin'ny tsena na tsena anatiny na tsena ivelany. Ary raha matoa mpandray anjara tena namafy an'izay fijeryn'ny ministera izay vinany gouvernement izay anosika sy ampirisika ny fandrarahana amin'ny ankapobeny. Ankehitriny dia mino fa liana nareo ny ahafantatra hoe iza no anisany manana traikefa azo zaraina miainga amin'izay famokarana eny foton'izay, miainga amin'izay fisarihana sy fampandraisana anjara eny foton'izay, miainga amin'izay fananganana n'ireny kooperativa ireny vondrony mpamokatra ireny ary misarika an'izy ireo hiditra anatina rotsim-piariana mitodika amina tsena vaventy. Zao tsika dia heno an'ny Andriamatoa Serge Rajoelina izara amintsika indray izay rotsim-piariana kirakirainy tao amin'ny sahanala izay. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, excusez-moi de m'adresser en français. L'expérience que nous avons au niveau de Sahanal aujourd'hui, les coopératives et les associations avec lesquelles on travaille, qui sont actionnaires de Sahanal, sont plus de 250 aujourd'hui et sont plus de 20 000 actionnaires au sein de Sahanal. Et aujourd'hui, nous avons, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit un peu auparavant et par rapport à l'expérience qui a été vécue par les uns et les autres, je crois qu'il faut savoir que nos handicaps doivent être une opportunité. Que ce soit sur la qualité, la production, et qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a et de ce qu'on peut proposer sur le marché. Et c'est ce message que nous avons passé aux coopératives et aux associations, de s'assurer que ce que vous avez, c'est ce qu'il faut être capable de mettre sur le marché et de travailler avec eux sur ce développement, la qualité, la production et ces différents éléments-là. L'autre aspect, c'est que je pense qu'on a tendance toujours à dire, il faut trouver des marchés. Les marchés, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire et à trouver. Je crois que le plus important, c'est de pouvoir les garder, ces marchés-là. Et je pense que ça, c'est important aussi de créer des liens avec le marché, avec des sociétés nationales ou étrangères, pour essayer de trouver une dynamique sur le long terme avec
les Pamboules, avec les coopératives, avec les associations, pour être sûr qu'ils comprennent également les difficultés et quelles sont les solutions qu'ils peuvent apporter, parce que nous avons des opportunités que nous pouvons travailler dans le temps. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait au niveau des coopératives, et nous sommes fiers aujourd'hui, puisque ces coopératives, ces associations ont pu signer un joint venture où les coopératives sont majoritaires avec la plus grande société agroalimentaire au monde qui s'appelle Archer Daniels and Midland. Cette société a une volonté d'intégration verticale, certes, et nous, au niveau des coopératives, nous avons cette volonté de progresser et de pouvoir accéder à ces marchés. Donc à partir de là, nous avons défini les besoins et les problématiques que nous avons et travailler avec ça. Donc il faut trouver cet engagement de ces sociétés, travailler avec ces sociétés sur le long terme et essayer de pas croire qu'on peut tout faire tout en même temps. Et s'assurer aussi de se dire qu'il y a des opportunités et qu'il faut créer ces opportunités, il faut le bâtir. Je suis d'accord avec ce qui a été dit en termes de surface. Je pense qu'il faut augmenter les surfaces. On a trop peur de dire on n'a pas accès au marché, il n'y a pas de volonté sur le marché. C'est faux. Il y a la volonté sur le marché. Maintenant, il faut accompagner tous ces producteurs à la fois sur du court terme et des problématiques à court terme ou sur des problèmes à long terme. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec les coopératives et créer cette dynamique, créer cette volonté. Et aujourd'hui, nous avons quelques représentants ici dans cette salle et j'en suis fier parce que justement, ils font partie de cette réussite et je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Merci. Mankasitraka. Raha voaboasana fohifohy dia mampatsiahy ary mamerina amintsika hatrany ny fanomezan-danja ny vokatra eo an-toerana. Ary ny fanomezan-danja ny vokatra eo an-toerana dia fahaboroboroboana sady ny tsena anatiny. Kanefa tsy miolona amin'izay satria araka ny tenin'ny Serge teo dia misarika an'ireo kooperativa ireo mpikambana amin'ny kooperativa ireo ho lasa manana renivola ao anatin'ilay orinasa. Efa nisany tosika ngezabe zay nataony nahazony traikefa ary mbola manao an'izay izy miara-miasa amina orinasa any ivelany. Eo sady tsika dia efa mahatsinjo ny lalana izorana amin'ny fitrandrahana sy fandrarahana amin'ny ankapobeny miainga fotsiny amin'ilay hoe manana an'ilay fotom-pisainana, manana an'ilay saina mahasahy miatrika. Ary miverina amin'ny tenina mantsika teo hoe ny fahasahiana miatrika an-tsena satria mbola maro no tsy vita ary mbola maro ny lalam-bokatra izay indrindra no mahatonga antsika miverina tao amin'ny tenina mantsika tato hoe one district, one factory, multiple opportunities, multiple perspectives. Orinasa iray isaky ny districta, orinasa mitondra irika vaovao, mitondra lalam-bokatra amintsika, isika izay mametra-panontaniana foana hoe inona ary no atao, sao dia misy atao any. Ankehitriny ny mpizaika miaraka amintsika, ny mpanimpiaradia amintsika dia nanazava hoe efa ireto daholo misy zotra samihafa azontsika raisina. Eo amin'ilay fahasahiana no mety misy teboka kely. Ka ankehitriny dia hiverina kely amin'ireto mpiaradia amintsika ireto. Anontany indray, traika efa hafa mihitsy. Andriamatoa Karim Barday, ianao manana traikefa amin'izany tontolo amin'ny rojo-piariana amin'ny famokarana ny vokatra ara-tsakafo izay azonao zaraina indrindrandrindra amin'ireto mpikambana amin'ny kooperativa, amin'ireto solotena avy any Vondrombahoaka reto ve tahaka nahoana ary no azo ansehana sy fanampiana ireo soantsika amin'izay avita Madagasikara ho lasa mahavita amin'ny faninana. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je suis Karim Barday, le directeur général du groupe Bazan. Il y a une trentaine d'années, nous avons démarré cette aventure qui est le cofruit. Sur un modèle qui va regrouper beaucoup de choses que vous avez dit tout à l'heure, avec la création de valeur ajoutée locale, avec de la qualité. Et je vais essayer en quelques minutes de vous décrire notre modèle. Tout d'abord, le cofruit produit et transforme des légumes qui sont exportés en conserve en Europe. Il s'agit de haricots verts extra fins, de pois gourmands, de pois croquants, de mini maïs,
d'asperges qui sont produits à la fois en conventionnel et en biologique. Ces légumes sont principalement aujourd'hui exportés en conserve. Nous avons créé un partenariat avec, au cours de ces 30 dernières années avec 17 000 petits producteurs. Et ce partenariat consiste, d'une part, de notre côté, à leur fournir toute l'agrofourniture, donc les semences et le savoir-faire agricole, et de l'autre côté, à nous approvisionner l'ensemble de leur production. Nous avons donc en fait créé une chaîne de valeur qui part du paysan, de l'encadrement de ces paysans, la collecte des produits, la transformation de ces produits dans une usine qui se situe à Tana, à Tanjbat, l'exportation de ces produits vers les marchés européens. Et au sein de ces marchés européens, nous allons même jusqu'à intégrer des opérations de distribution, d'animation auprès de ces supermarchés. L'ensemble de ces opérations sont capturées dans une entreprise qui s'appelle Le Cofruit, qui est complètement malgache. Alors, quelles innovations avons-nous emmenées pour démarrer cette entreprise? En fait, on en a trois. La première, et c'est sûrement la plus importante, c'est de considérer que chaque paysan est finalement le client de Le Cofruit. Au même titre que nous avons un client qui s'appelle Carrefour, qui s'appelle Leclerc, nous avons un client qui s'appelle un paysan qui est dans la zone d'Antirabé. Et nous accordons autant de valeur à ce paysan qu'à notre client à l'exportation. Donc ça veut dire que l'engagement que nous prenons vis-à-vis de nos prix, l'engagement que nous prenons à lui assurer une parfaite qualité d'agrofourniture est totalement essentiel. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation, ce sont en fait les méthodes culturales. On a, au travers de nos fermes, nous avons mis au point un certain nombre d'itinéraires techniques. Et ces itinéraires techniques, nous les avons coupés et simplifiés au maximum pour qu'ils deviennent accessibles à ces paysans. Alors, je vais juste prendre un exemple, c'est celui du compost. Aujourd'hui, tous les paysans qui travaillent avec Le Cofruit produisent leur propre compost. Ce compost, en fait, il est issu de matières premières qu'ils vont trouver autour de chez eux. Alors en ce moment, en récolte de riz, c'est le mouloul, d'accord ? C'est bien évidemment des herbes vertes. Et puis, on va récupérer le fumier ou le espac pour réaliser ce compost. Et ce compost, en fait, quand il sera utilisé dans les sols, il va permettre d'améliorer les rendements, mais aussi il va permettre d'améliorer la fertilité des sols et derrière d'améliorer la production du riz ou la production des autres cultures vivrières qui vont se passer, qui vont se produire derrière les cultures de légumes. La troisième innovation, c'est une notion d'amélioration continue. Alors, on s'aperçoit que le monde bouge à toute vitesse, le dérèglement climatique est aujourd'hui une réalité et il est essentiel pour nous d'améliorer le revenu des paysans. Et pour cela, il y a deux manières de faire. Bien évidemment, augmenter les prix, ce que nous devons faire tous les ans, parce qu'on doit tenir compte de l'inflation. Mais aussi, on veut assurer que leurs rendements vont augmenter. Et pour cela, on va introduire des techniques qui vont leur permettre de diminuer la pénibilité du travail et d'augmenter le rendement. Typiquement, on va utiliser du goutte à goutte, d'accord ? On va utiliser un certain nombre de techniques. Donc, trois innovations. Le fait de mettre le paysan au centre de l'entreprise. La deuxième, ce sont les méthodes culturelles. Et le troisième, c'est l'amélioration continue. Alors, autour de ça, trois facteurs clés de succès. Le premier, c'est, on n'est pas dans un modèle coopératif. Aujourd'hui, quand on a démarré cette entreprise il y a 30 ans, on avait une certaine réticence à travailler avec les coopératives. Et donc, on a entrepris en fait un dialogue avec ces paysans. Donc le dialogue direct passe par la signature des contrats directement avec eux, la fourniture des la fourniture des semences et des engrais directement chez eux et bien évidemment le paiement du fruit de leur travail. Le deuxième chose, le deuxième facteur clé de succès, c'est l'encadrement. Alors, Le Cofruit, je vous le disais, a 17 000 petits producteurs. Et derrière chaque producteur, nous avons dans chaque village identifié un chef de zone,
d'accord, un chef de secteur, et il a la responsabilité d'assurer l'encadrement et de transmettre le savoir-faire de l'œcofruit. Et en fait, d'apporter une assistance technique à ces paysans. Donc, globalement, un encadreur pour 35 paysans. Le troisième facteur clé de succès, et c'est peut-être un des plus difficiles, c'est que pour démarrer une opération comme celle-là, il faut penser au long terme. Et le long terme, c'est aujourd'hui, on a certes au bout de 30 ans 17 000 paysans, au bout de 4 ans, on avait 2000 paysans, et en fait, on n'arrivait pas à couvrir la charge fixe. Donc ce sont des opérations qui s'inscrivent dans le long terme, qui s'inscrivent effectivement dans du très long terme. C'est tout l'avantage du modèle de Saanal, d'accord, qui lui va partir d'une structure existante, d'une coopérative, pour capitaliser là-dessus. On a donc deux modèles un petit peu différents. Voilà. Enfin, je terminerai et je conclurai en disant, pour nous, rêver l'avenir, c'est bien évidemment espérer que nos paysans doublent leurs revenus, limiter l'exode rural, d'accord, et faire en sorte que tous ces paysans restent à la campagne et vivent dignement de la campagne, mais aussi introduire des nouvelles spéculations. Si aujourd'hui ils font des légumes, ils ont besoin d'organiser des rotations pour produire du maïs, pour produire du manioc, pour produire des patates douces, et puis finalement pour permettre à Madagascar de rentrer dans l'autosuffisance. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si on a 3 minutes, peut-être qu'on pourrait montrer le petit film que nous avons fait sur le coffruit, ou à un moment vous voulez le faire. D'accord. Merci en tout cas. Alors, si vous voulez bien, nous allons décortiquer un peu vos propos de tout à l'heure, parce qu'il y a certains enjeux qui viennent d'être évoqués par rapport à la qualité, par rapport également à l'implication, à la mobilisation au niveau communautaire, qui assure donc je dirais la perspective sur le long terme. Et donc, si vous voulez bien, si vous permettez, bien entendu, nous allons susciter un peu l'appréciation globale au niveau de ceux qui travaillent dans le monde de l'industrialisation, et nous revenons petit à petit. Merci. Manasan Ramatu, Vulatina, Isaramsika Andrei, oui, Aizara, Nirkawa Madagascar. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités. D'abord, je remercie le ministère de l'Agriculture de m'avoir donné cet honneur, le privilège surtout de parler de quelque chose qui me passionne particulièrement dès qu'il s'agit d'alimentation, d'aliments, de transformation. Permettez ensuite que j'introduise avec deux faits majeurs issus du rapport sur le développement industriel au niveau mondial. Au cours des 2 années de la pandémie, le rapport a été clair. Les impacts ont été ressentis par presque tous les pays du monde. Toutefois, c'était différent pour certains. Pourquoi? Ceux qui avaient eu un degré d'industrialisation avancé et qui produisaient des produits de première nécessité localement, s'en sortaient et ont pu rebondir beaucoup plus vite. Le deuxième fait, c'est que ceux qui ont été avancés dans la digitalisation, la transformation numérique, ont pu avoir cette avancée et exploiter ça à leur avantage. Et troisièmement, ceux qui utilisaient une main-d'œuvre formelle ont pu avoir une relance beaucoup plus rapidement que ceux qui ne l'ont pas été, tout simplement à cause de la rupture ou du chamboulement de la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial. Maintenant, on parle beaucoup de relance post-pandémique et l'industrialisation est au cœur même de cette relance-là. Pour Madagascar, donc pour répondre à votre question, ma contribution serait sur 7 points, mais de manière générale, une coordination au niveau local, régional et national serait cruciale pour embarquer tous les acteurs tels que M. Bardaï ou encore M. Radzobel l'ont décrit tout à l'heure. C'est très important. Alors, les 7 points que je souhaiterais
apporter comme contribution serait que tous les ingrédients, ils sont là pour Madagascar. Mais pour être concret, je dirais qu'il faudrait commencer justement à produire localement les produits essentiels. C'est vraiment la transformation au niveau local. Le deuxième point, c'est que pour y arriver, il faut planifier. Une planification territoriale basée sur les avantages de chaque région. Mon ami a parlé tout à l'heure de ODOF, One District, One Factory. Je pense que ça a tout un sens. Pourquoi? Parce que si l'on veut être compétitif, et ça c'est le troisième point, il faut produire en quantité et en qualité. J'insiste là-dessus. En quantité, donc il faut cette planification basée sur les avantages comparatifs, et en qualité, en suivant toutes les démarches qu'il faudrait. Il faut soutenir aussi les initiatives qui ont été décrites tout à l'heure. Je pense que c'est très important aussi. Le quatrième point, c'est qu'il nous faudrait en même temps former la main-d'œuvre locale. Qu'on n'ait plus à importer de la main-d'œuvre pour travailler dans la Sava ou dans la Nousse, mais qu'on puisse valoriser les main-d'œuvre dans ces régions-là. Le cinquième point, on parle souvent d'amener la production, d'amener les unités de transformation là où sont les productions, mais moi je rajouterais qu'il faudrait emmener aussi l'énergie et l'eau là où sont les productions en même temps que la transformation. Le sixième point, c'est qu'il faudrait produire avec les technologies plus durables et plus résilientes. Monsieur a parlé tout à l'heure de l'impact des changements climatiques qui est vraiment une réalité. Effectivement, l'ONU dit particulièrement depuis plus d'une décennie a promu ce que nous appelons l'économie circulaire, justement pour aller dans le sens de cette durabilité environnementale. Et le septième point que je redis toujours, c'est que si Madagascar souhaite être compétitif et surtout rester compétitif, il faudrait ce que j'appellerais un branding pays dans toutes nos productions. Un branding pays pour que Madagascar aille au-delà du simple label Vita Malagas, mais que ça puisse servir vraiment de référence et qu'on puisse emmener ça à une dimension supérieure. Voilà donc, et pour conclure, moi je dirais juste, je réitère la disponibilité de l'ONUDI à accompagner Madagascar dans toutes ces démarches-là. Et surtout, je lancerai un appel à la communauté internationale pour que de manière coordonnée, l'on puisse soutenir cette industrialisation inclusive, durable et surtout résiliente pour Madagascar. Merci beaucoup. Raisitsika amin'izay amboaran-kevitra samihafa nentin'ireto mpiaradia amintsika reto dia mbola mitoetra hatrany ilay tosika ara-moraly aloha ny voalohany izay tohizany tosika ara-teknika na sy fampitaovana dia ny hoe mamokatra eny fotony. Ary ny mamokatra eny fotony dia ny rahantsika ny eny teo fa hifarimbonana ny fandrarahana amin'ny ankapobeny. Eo ny tandrifina andraikitry ny fanjakana, ny fitondran-draharaha, fa eo ihany koa ny anjara biriky izay goavana dia goavana avy amin'ny sehatra tsy miankina na sehatra miatena izay hipoiran'ny endrika fampiasam-bola samihafa. Ary ny fampiasam-bola samihafa ireny izay rentsika teo fa tonga amin'ny fampitaovana, tonga amin'ny fanetsiketsehany, eny fotony, eny anivany ireny vondron'olona fotony, eny anivany ireny kooperativa, eny anivany ireny fikambanan'olon-tsotra, fikambanan'ny vehivavy, fikambanan'ny tanora ireny. Rentsika teo ihany koa ny teny Ramatoa Volatiny fa ny firosona, ary ny firosona amin'ny fifaninanana amin'ny ankapobeny dia mifandray amin'ny tenin'ny Karim Barday teo hoe mila mahasaky miditra amin'ny tsena ivelany. Ny tenina matsika tomi dia nilaza tsara mihitsy hoe eo ny tsena, eo ny filana. Ny tenina matsika Federika dia naneho tsara mihitsy hoe mbola misy tsena malalaka asika hidirana. Ary ny tenin'ny Andriamatoa Antony dia mbola nanamafy hoe hamalin'ny tsena hiditra amina fifananana izay sehatra somary avoavo kokoa. Rentsika tsara teo fa misy
tosika anankiray izay ngezabe izay misy loka anaty ngezabe ao ambadika dia ilay branding pays. Le branding pays raha raisitsika arak'hevitra dia tahaka ny nataony namana Karim Bardé mahakasika an'ilay coffre izay nandeha niditra tany amin'ny antsena européenne mifandray amin'ireo mpanjara vaventy tahaka ny Carrefour izay manjara vokatra atao ao anatin'ny kapoka vy ireny, kapoka vy fotsy, ary izay dia efa milaza sahady aty amintsika hoe nisy famokarana taty atoerana, nisy famokarana tany amin'ny faritra Vakanakaratra, nisy famokarana tany amin'ny faritra Bongolava, nisy ihany koa tany amin'ny faritra Menabe, nisy tany amin'ny faritra Atsinanana. Mamokatra eo an-toerana, mifarimbona amin'ny sehatra tsy miankina, tohanina ny sehatra ny fitondrandra raha amin'ny ankapobeny, ary izay no iverenantsika foana amin'ilay vina fototra izay mivoy an'io fandraharana amin'ny ankapobeny Madagasikara io ho an'ny district, ho an'ny factory, izany hoe orinasa isaky ny district, satria araka ny teniny, araka ny sosokevitra narosy namantsika teo hoe ireo olona izay hiditra hisehatra ao anatin'izany dia mila an'izay fanofanan'izay. Izay fanofanan'izay izay efa nitohanina namantsika teo hoe ilaitsika ilay fanofanana, ilay tohana mameny teknôlôjia, ary ny ohatra nomeny namantsika teo ny fafezana an'ilay teknôlôjia, ireo teknôlôjia samihafa, ireo haira, ireo haitao samihafatra, ireo hay zavatra ireo ny anisan'ny mitondra any amin'ilay kalitao izay efa narosina namantsika vao nanomboka ny adefitra hoe ny kalitao na ny kalitao an'ny fandraharana amin'ny ankapobeny na kalitao an'ireo tolo-draharaha entitsika na anatsika mpanolodraharaha na tsika mpamory hevitra sy saina na koa tsika mpanory hay ny asantsika na isika eo anivon'ny fitondran-draharaha ny vondrom-bahoaka paritra ireny. Izay teboka samihafa izay no azotsika sahady mandrafitra, mamaritra ary mamantatra hoe inona ny zotra ny eritreretinao, ny eritreretin'ny fikambanana izay efa misy anao, izay efa mivolavolainareo, ny eritreretinao izay avy any amin'ny faritra rehetra any. Mankasitraka antsika toko nanaraka an'izao adefitra izao, mankasitraka indrindra ny mpandray anjara, nanaiky izara ary nafitrika tena fitrika anjara ny hevitra, mankasitraka anareo ihany koa mpandray anjara ny zara ny zava-misy eny ifotony. Andriamatoa filohan'ny Repoblika Hajaina, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny lehibe ny androm-panjakana, Andriamatoa sy Ramatoa isan'ny mpikambana ao anivon'ny antemeran-doholona, antemeram-pirenena, isika rehetra pray antoka, isika rehetra mifarimbona ho an'ny fahavitantena ra-tsakafo, mankasitraka tompoko ary manao veloma vetivety tompoko.